Nanamarika ny datany 7 marsa ihany koa ny tao amin'ny tanànany Mahajanga Androany nanatrika ny lanonana moa ny préfet tao an-toerana notronon'ireo mpitandron'ny filaminana sy ny lehiben'ny faritra Andriamatoa Saïd Ahmad Jafar teo ihany koa ireo solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ity tanànany Mahajanga ity maro ireo vahoaka no tonga nanome voninahitra ny fotoana teo anivon'ny jardin Kaila tao Mahabiby tao nisy moa ny fampirantiana antsara nentina nampahafantarana ny rehetra ny zavantranga tamin'ny taona 770 sy 700 tsy mbola afaka tanteraka ny malagasy io moa no faneho-kevitra nentin'ny ankamaroan'ny olona tao anatin'ity fahatsiarovana ny datin'ny 7 marsa ity 70 taona teo aoriana mbola saritsarina fahafahana no an'ny Madagasikara izany tondra fanamariana momba izay ny antoko marina eo ihany koa ny Général Ramakavelo Désiré izay mpanabe toy izao ny fanazavana izy ireo. Tokony vatsika amin'izay ngamba ny fisainana sy ny fijery mikasika amin'ny fahatsiarovana 7 taona ianao marina loatra rano zany 70 taona zany alaisaretrena fotsiny ny firenena niaraka tamintsika raha tsy tentsika fa Inde ohatra aiza ho aiza ny Inde zany ny fotoana zao zany ny tokony teknôlôjia avolenta tahaka ny ahoana nefa ny fanjanahana nanaovan'ny anglisiany zany Inde zany raha tsy teny efa tsy fotsiny tsika koa mba mijanahan'ny frantsay ny tolona tamin'ny 70 sy ireo tolona maro ndao ataontsika hoe nanomboka tany mena lamba fa tsy azo adorana koa reny rehetra reny ndraiky amin'ny 70 ndraiky amin'ny 90 sisa sy ny sisa 70 taona ny teoriana aizitsika tena vao maika amin'ny lentika mihitsy ary zay tokony zay amin'izay no andraisana an'ity hoe 70 taona ny tsingerena ny tolom-panafahana tena hoe ahatonga-tsainan'ny malagasy hoe malagasy manana saina afaka fa tsy malagasy manana saina mbola voagetra sy mbola andevozana sy mbola ambanina ny tanjona zany zao dia mba ho tonga ohatran'ireny le firenena zanahana taloha fa manana ny maizy azy izy amin'ny fotoana zao 70 taona ary novoizina matetika dia fanilo miampita ary zany fanilo zany dia tsy inona akory fa ilay fitiavan-tanindrazana tao anatin'ny malagasy hatramin'ny andro ny fahampanjaka mandraky ny androany inona moa izay fanilo izay dia ilay malagasy tsy manaiky mihitsy ny fanjanahana azy tsy manaiky ny fanososena azy tsy manaiky fanososena ny satany sy ny fiandrianany satria raha matoa joro ireo olona maro be ireo nanerana Madagasikara satria tsara fantatsika fa nanerana amin'ny Madagasikara ny tolona ary tsy saika ny malagasy rehetra dia tikamana atao anatin'ny MDRM tamin'izany fotoana zany midika zany fa tena hoe nampiray ny malagasy mihitsy ny MDRM tamin'izany fotoana zany ary izay fitiavan-tanindrazana atao anatin'izay no mila ampitaina aty amintsika inona moa ilay fitiavan-tanindrazana tsika ve mavita miaro ny tanitsika sa mbola anjakazakanin'ny olona ny tanitsika tsika ve manana ny fiandrianantsika sy ny hasina mahizy atsika eto amin'ny firenentsika sa tsy manana an'izay itsika ve manana ny ajany sy ny santatsika itsika ve manana n'ilay fandrosoana takiny ny vahoaka malagasy